Izy no Olianja, anisan'ireo gasy mipetraka sady miasa aty Allemagne. Dia vao tsy ela koa izay namorona ny marika ny hoe Vodafone. Ka nanapa-kevitra androany ny andeha hiaraka aminy mba hahafantatra bebe kokoa momba parcours. Bon, voaka maso azo atao efa mivoaka masoandro tokony tsahatra ny orana mialoka kely zay afaka mipetrapetraka kely dia ohatra ny ahoana ny adaptation ny findra taty Allemagne avy any Amada. Sarotra ihany ilay izy satria même tamin'ny voalohany dia hoe j'ai envie d'un changement dans ma vie. Le changement lui-même ça fait peur. Ah, tsapaka. Dia ilay hoe ianao zany tsisy fianakaviana, ianao rery mipetraka aman'olona koa tsy mora, ny langue koa tsy azo, ohatrany hoe kanefany les soif d'intégration nefa mipetraka ihany hoe mba te intégré ohatrany hoe Hitako important be les soif d'intégration. hoe mba mitsoky heurina amina zavatra ray Te hafantatra an'ilay ohatrany ahoana hoe te hanana izay sens-na nefa appartenance. tu as tout laissé zany na relation namanao tany adako hatramin'izay, ilay namana tany amin'ny lycée, sy ny fianakaviana, ohatrany hoe marina ihany ny tenen'olona hoe rehefa misy changement tsy maintsy misy koa zavatra anankiray tsy maintsy hoe avelanao. Misy sacrifice, un Yes, grand tsy maintsy- changement, tena mila c'est sacrifice. comme ça. Zany Dia hoe zavatra nefa tena tsapaka. nefa mba nafinaritra ihany hoe le famille d'accueil vaovao tsotra mba afaka resahana fa za mihitsy ny se refermer kely dia izay ny hitako hoe sarotra taminahy ilay izy personnellement. Ohatrany ahoana ny za manko zavatra anankiray je pense hoe iainan'olona be da be zay tenainao zay important tenaiko teo hoe manana an'le soifina intégration hoe manana an'le envie zany hoe te hafantatra kokoa ohatrany ahoana fomba fiainana aty amin'le fiainana vaovao aty dia ianao koa milaza nefa hoe tsy renfermer ianao nanahirana atao hoe na dia nafinaritra ary le famille ohatrany ahoana ny relation naraka tamin'le hoe ahoana le hoe mipetraka amina famille non seulement famille tsy fantatrao fa fiaviana hafa miteny fiteny tsy fiteninao. Sarotra be eo fa nena fotsiny hitako hoe ny resoursako fotsiny tamin'ilay izy hoe mba nanampy anahy hoe rehefa tsara contact tamin'ilay ankizy dia normal automatiquement mikany confiance n'le confiance n'le Tsy haiko nahita tao mais bon nahita tao mais bon ratsy saina ary ty ça va agabe hoe inona ary zany gaga be koa mandeha aloha koa ilay izy dia tsy haiko kompatra kiraro mais Mijery ohatrina ny prix any 850 € zany prix an'ilay robe ah oui vu que anao amina efa miresadresaka an'izay ihany efa nahita robe tsika ohatrany ahoana fahitanao marché ana robe sarotra ihany ko c'est vrai hoe ny fa j'aime robe bien l'autre là robe ny miaraka haute fotsiny le couture frofro moi ny fahitako hoe ny zavatra haute couture je pense que quand c'est fait à main 100% hoe zavatra artisanal mais de qualité satria les valeurs an'le temps anao manao an'le izy sy le matériel ao anatin'iny total iny ao daholo dia Tena hoe mahita hoe mise en valeur ny prix accepten'olona kokoa izay valeur na zavatra izay tellement c'est ça le pire des challenges satria zavatra remarqueko mihitsy zany amin'ny olona rehetra manao art ary sûrement misy mpaka sary sy mpanao vidéo mpanao mariage reny tena tsapako matsapa an'izany rehefa anontaniana ny prestation zareo ka lafo araky ny eritreretin'le client le izy dia tonga dia mieritreritra hoe lafo loatra zany eto parce que tsy miprendre en compte ny asan'le olona ao anatin'le izy les valeurs an'le izy izy anatin'ny resaka tena création. marina tena marina zay satria raha ohatra zao manao bilan rehetrarehetra hoe ina daholo ny investissement nataoko mba afaka nanao an'le robe sy le hoe collection anankiray dia ohatrany hoe manometraka prix mba afako mahazo intérêt amin'le izy koa satria tout investissement miaraka amin'ny taxe koa mbola aloha dia ohatrany hoe zao zany prix mety aminazy raha ohatra hoe mba akatombo za koa nefa tsy makatombo be dia be hoe tsy maintsy ohatr'izao le tombony fa hoe mba afako manohy an'le izy indray zany avy eo hoe zay azo indray zany réinvestissena dia manao zavatra vaovao hafa dia nefa nitako hoe sarotra ihany le izy satria ny olona tena diso lafo loatra zany dia nefa moi je pense que c'est une question de confiance en soi koa
hoe matokony zavatra nataonao ianao hoe bon fantatro ranga ny valeur ny asako a dia fantatro ny valeur apetrako ao anatin'ilay izy a dia je reste sur ce prix raha hoe ampidina mety hoe manao promo kely hoe tsy haiko zavazavatra oatra azy azoko tsy lavako be mihitsy aleokiny ohatrohatranao anao ny manana référence ana mode la mode gasy ve ianao dia minao ve mieritratra hoe manana avenir ny la mode gasy ny haute couture malagasy moa zany zany raha ny tena tiako a ny tena marina raha ny hoe ny zavatra tiako atao dia le hoe zavatra vita malagasy mihitsiny dans le sens hoe rehefa mandinika zao ohatra ny ahoana ny fashion industrie amin'izao dia matetika maromarika hoe ny olona tia Europe na à l'international hoe misy kokoa zareo amin'ny resaka hoe qualité ana lamba ohatra hoe coton le izy zavatra bio le izy satria zao maty zao ohatra ny hoe za koa tsy nanana expérience ohatra zao hoe polyester zao tsy dia mal vu be raha ohatra hoe lamba polyester nandeha anaovana zava satria le misy plastique eto ao anatiny dia tsy climat friendly izy na umwelt friendly le zavatra dia tsy tia ny olona lasa ohatra ny hoe bilika be zany automatiquement peu importe na tsara raha le design dia c'est ça en fait ny erreur ako tao anatin'le izy fa sainginy hoe mianatra moa zany manao avec les erreurs on apprend dia za tsy mandray anazy négatif fa le namako any Paris no miconseillena foana hoe ataovy zavatra mateza hozy izy dia za amin'izay no teny lehilahy no metraka fanontaniana dia hoe ahoana nanaovana an'le hoe haute couture malagasy tsika malagasy zao manana an'le lamba landy reny zay vita asa tanana hoe artisanal koa le izy dia nefany ianao zany raha ohatra hoe manao zavatra amin'ireny dia tu racontes quelque histoire derrière hoe ok misy histoire le izy oui ça reste pas juste qu'une mode zany oui mais ça va au-delà de ça il y a la dame là qui est en train de sourire allô fa be combat challenge be ty mitezona mandeha miaraka amin'ny caméra ty dia izay ny hitako hoe za zao no tiako exploitena ny tena marina fa za maty za mbola tsy manana information be dia be amin'ny resaka fournisseur an'ireny et tout fa za mahita hoe manana potentiel be tsika amin'ilay resaka bah matière première j'espère hoe satria zay araka ny tenenao zay ça va au-delà de ça tsy resaka la mode any dia j'espère hoe raha misy mahita ty vidéo ty raha misy olona mpamokatra lamba landy vonona iary asa bah j'espère hoe mitotona amin'ity vidéo ty io Julianja créatrice na robe créatrice na mode mihitsy zany bah oui on va dire ça comme ça on va dire ça mbola tsy nametraka étiquette fa créatrice izy autoproclame là dans tous les cas créatrice izy satria hitako nanomboana namorona an'le izy dia raha ohatra ka misy intéressé vonona Julianja tanatin'ity arina kely ty misy sary anankitelo dia sary anankitelo dia cadeau anankitelo zany dia zay no hitondrantsika ny resaka manaraka eo ny anomboantsika anazy misy sary karaha izay ato araka le nitenentsika namorona marque Julianja dia za marque zany tsy iza fa Rosaphone ny anarany voalohany sahirana namagana satria tsy haiko hoe teny gasy teny frantsay sa teny allemand dia efa nazavain'ny Julianja moa zany hoe tsy le V ohatry ny aty Allemagne famakina anazy F Rosaphone avaiza le inspiration hoe Rosaphone tamin'izaho nanomboka nanao an'le concept hoe hanangana an'le izy dia tsy io ny anarana saika hanaovako an'ilay marika voaloha fa saika ataoko hoe ampela satria ny anarako misy an'izay dia nefa koa amin'ilay languetika koa izy ça veut dire hoe femme satria hoe monde autour des femmes moa zany ilay zavatra dia nefa ny rehefa nanao an'ilay site web sy ny rehetrarehetra amin'izay dia hoe hividy an'ilay hébergement an'ilay site le domaine iny amin'izay zany dia nieritreritra amin'izay hoe aleo manao recherche quelque part sao dia hoe relier amina zavatra tsy matotra na incorrect le anarana aloha pour voir dia natao recherche tao amin'ny Google le anarana dia efa be dia be ny entreprise malagasy na ohatrohatr'izany manana an'ilay ampela dia ozy izy hoe aleo zany mitady anarana vaovao dia nisy olona namako tany Madagasikara zay ihany moa zany nanampinampy ana ohatrany hoe mentor ihany izy dia
dia n'importe quoi be ny zavatra hitanay tamin'izany fa hoe mila zavatra abstract nefa hoe ça sonne bien koa nefa raha hoe raha henon'andria mandeha zany dia tokony hoe c'est mémorable le izy hoe mora tadidina dia après amin'izay zany petrapetraka teo dia nanontany ChatGPT moa zany normalement hoe inona afaka atao anarana marika ohatr'izany dia avy eo nahita an'ilay hoe rosa fonte zao ohatry ny hitako hoe mety le izy satria le hoe rosa ohatry ny hoe ça vient du mot hoe c'est de la rose dia hoe rosa faune efa hainao ihany hoe avy amina zavatra anankiray dia ohatry ny hoe le tovavy zany na le hoe andriambavilanitra dia avy ohatry ny hoe ampitaafina ohatry ny toy ny rose dia sady manana ny épine izy manana ny qualité any izy manana ny imperfection any izy mais ça reste élégante attractive ohatry ny hoe mahafinaritra haingon'ny maso dia raha hiresaka ny rosa faune tsika dia nanahoana ny parcours-na création le akanjo sa hoe les création ny rosa faune les projet rosa faune hoe hanao création ana mode nanahoana ny étape nanaovana an'ilay hoe tonga hoe ataontsika hoe le marque zany création le marque hoe dao amin'izay ary anao le déclic zany hoe ndao anao an'ilay izy c'est un peu fou sady mampimela izy fa ho an'izay tsy mahafantatra moa zany hoe zay sy maky sy miara-mianatra dia izay manao hospidoka amin'ny resaka domaine hafa mihitsy dia nefa izay nanao stage tany amin'ny psychiatrique dia nefa ny ampitailongy nisy ana le mpanjaitra le mpanamboatrana dia nefa zavatra nataoko pendant 3 semaines zany manjaitra foana dia za nefa tamin'izay c'était période Noël ny tany dia j'ai voulu faire quelque chose pour les gens qui travaillent amin'le ampitailongy hoe ohatry ny hoe genre un petit cadeau dia nefa ny misy chutena tissu be dia be tao anatiny dia inona namboaramboarako ohatry ny sary voninkazo zay le izy nda sy fa raha mbola any le sary mety ho ato zavatra voninkazo tena namboarako poketra dia le fait hoe mahita le hoe misy atelier aho satria za tia manjaitra dia le hoe ao anatin'le monde hoe misy atelier anankiray misy machine be dia be misy fanaovana découpena lamba be dia be dia misy stockna rouleauna lamba be dia be dia misy an'le toutes les couleurs de ino les kofehy tu vois le monde là c'était vraiment empire tena hoe empire paradis anao tamin'izay dia tao anaty saiko hoe j'ai envie d'avoir quelque chose comme ça any Madagascar hoe créer ny atelier anao dia izay mihitsy ny tiako hoe za zay ny tiako anomboana an'le izy hoe any Madagascar dia sady koa hoe manome asan'ny olona any dia hitako koa nefa le izy hoe mahafinaritra nataoko hoe anakiroa telo efatra dimy fotsiny raha c'est pas grave dia ça a commencé comme ça dia après nefa za avy eo ny teny hoe bon aleo raha ty Allemagne nanomboka dia somary sarosarotra le hoe je vais avoir hoe inona moa atelier anankiray manokana avec les moyens et tout satria mbola mpianatra koa ianao dia ny économie koa moa zany nampiasaiko hoe bon je vais investir dia c'était tellement par coup de tête hoe bon niteny an'le namako amin'izay hoe zaho te hicréer an'le marque c'était fin décembre fin 2024 tamin'izay satria koa nisan'le projet ako le manao upcycling indraindray manao vidéo et tout dia be dia be ny olona tia an'le izy toy zay andeha ataoko collection anankiray ty dia je vais créer ma marque c'est tout comme coup de tête comme ça dia avy eo amin'izay tonga amin'izay le déclic hoe inona zany zavatra ilaiko raha hoe hanangana marque ty Allemagne nefa légal manara-dalàna fa tsy n'importe quoi comme ça dia je veux du sérieux c'est ça a commencé comme ça donc j'ai fait les recherches inona ny ataoko administratif ny any amin'ny côté administratif inona zavatra ilaina raha hitony collection ahoana fomba marotako azy inona ny afaka atao et tout c'est comme ça petit à petit bon appétit daholo voky tsara sotro kafe kely indray dia toizatsika ihany ny resantsika nanahoana ny étape resaka administratif avy tsy nanahirana be teto amin'ny tanka izay hoe surtout zay reteny andry zay hoe ndry mpianatra tsy moramora mihitsy surtout en tant que mpianatra surtout niveau financière tsy nanahirana hoe hitako hoe sarotra ihany le satria iny côté anankiray iny tena hitako hoe chiant indrindra le maka termine dia le maka rendez-vous any amin'le finance amita hoe mila rendez-vous satria
enregistré an'le activité commerciale am'izay zany satria za koa tena hoe za tsy hanao zavatra schwartz zany satria manahirana be raha hoe misy problème le izy de lasa misy conséquences am'le anina de nefa koa za koa je vu du truc sérieux de hoe aleo mandeha makany ihany a de avy eo misy taratasy nasiany fenoana zay lavalava ihany le izy hoe inona ny anaran'le marque inona ny zavatra ao amidy de le izy ve kleina petite entreprise sa grande entreprise de rehefa petite entreprise izy de ohatrany hoe hatram'izao ihany ny bénéfice afaka ataonao anatin'ny herintaona ohatra hoe 20 000 € na tsy haiko izy arakaraka an'le classement le izy de avy eo izy miteny hoe ianao manao choix hoe eto ihany de raha ohatra ianao kleina hontanem de tsy mandoa an'le TVA zany ianao fa raha ohatra le hoe ianao manao inona moa grosse hontanem de le sélectionne taxe dans un autre pays raha ohatra hoe à l'international le viziana de iny ianao micollecte an'iny de iny am'izay no angononao de iny déclarenao any amin'ny mila manana an'iny ianao financier de nefa koa am'resaka dédouanement na entana raha ohatra hoe manamboatra an'le entana zany ianao ka hoe manafatra an'le entana avy eo de rehefa tonga any amin'ny port hoe anao dédouanement ianao de ilainy any amin'ny douane koa le numéro taxe ny enregistrement an'le entreprise nao iny ohatr'izao iny satria za zao problème ko anankiray tamin'ny nanamboatra an'le packaging efa bloqué efa tsy haiko 2 semaines sa 3 semaines teo le entana satria za tsy mbola nanana an'iny de nefa za le procédure tany amin'ny finantsam mbola elaela kokoa mbola mila miandry an'iny de nefa efa nazavaiko hoe ohatr'izao le izy satria iny mantsy ilainy lafoana hoe mandoa taxe la am'le entana rehetrarehetra mivezivezy zany de rehefa isaky ny 3 mois mantsy tsy maintsy manao déclaration ianao hoe inona ny bénéficenao ohatrinona ny azon'ny entreprisenao ao anatin'ity période de temps ty de rehetrarehetra le taxe anao rehetrarehetra le tokony alohanao iny zany raha ohatra koa hoe la manao de taxe hoe nandoa taxe koa tamin'ny nanafatra ny entako taty de zay mahatonga anazy ilaina koa am'le dédouanement satria enregistré anatin'ny hoe rehefa anao de taxe koa zany de tsy maintsy ilaiko le izy de mba au lieu de hoe andoa vola be any amin'ny finance amta zany mba hoe mba miverina aminany dépense hoe nandoa taxe statsy de zay mahakomplitirta le izy de nefa niny zao tsy maintsy atao isam-bolana de tsy maintsy azafainao hoe ohatr'izao oui de misy fotoana ianao efa andefasan'ny taratasy hoe ianao tokony efa mandoa vola ohatr'izao satria rehefa une fois enregistré any aminazy fotsiny entreprise nao de ce qui veut dire hoe actif iny zay ce qui veut dire hoe manao bénéfice izy zay fa anjaranao zany manao rappel hoe non mbola tsy nanao bénéfice jusqu'à maintenant ohatra zao zany les 3 premiers mois hoe non mbola tsy efa enregistré les entreprises fa mbola tsy namoaka an'le entana ho varotako tam satria mbola en cours de production le izy de nefa izy efa nanao an'le demande hoe aiza ny mois de bénéfice non mois de c'est que juin juillet mai juin juillet de tsy maintsy mandefa taratasy hoe za mbola tsy nanao bénéfice teto fa mbola ohatr'izao le situation an'le izy hoe mbola en cours de production le izy de lancement peut-être any amin'ny mois d'août ihany ohatra satria ao anatin'le taratasy remplicenao iny koa mantsy antaniny hoe mety peut-être période iny anao nanao an'le activité anao de rehefa amin'iny alohanao ve iny vola hoe teneniny tsy mila ay de raha ohatra izy miteny hoe mbola tsy nanao bénéfice mihitsy ohatrany tsy mila manao an'iny nisy sûrement ni stress tao anatiny ohatrany hoe stress pendant un lancement le fait hoe iny ary fa manomboka ohatra hoe andao ary iny fa actif am'izay anao an'le izy nanahoana ny stress tao anatiny izy nanahoana ny igérena an'le izy eto en même temps c'est excitant mais en même temps aussi ohatrany hoe mampistress le satria be de be zavatra tokony atao de za aloha tadidiko hoe na de za j'étais plutôt dans l'action foana de les précipitations tiako hiprendre vie le projet ako zay zany ny mo détermination ko tao anatin'le izy de nefany des fois fotsiny hoe il y a un moment donné mila fantatra fotsiny hoe qu'est-ce que je peux contrôler de qu'est-ce que je peux pas contrôler ohatra hoe inona zavatra afaka miandry de inona zavatra afaka tsy zavatra afaka ohatra zao hoe tam'le taratasy ny andry valina taratasy tany finantsam ta zao le izy nefa zao ny ilaiko maika tam'izany
de nefa je peux rien y faire satria le izy misy durée de traitement le dossier de là je peux pas contrôler fa efa nataoko fotsiny miparako hoe tia nipara tsy maintsy ataoko ao anatin'le izy de le reste je laisse hoe le temps gérer satria misy fotoana le izy de moi je pense hoe le izy stressant fa hitako hoe il faut savoir des fois hoe manana priorité aloha ianao voalohany indrindra de mahafantatra koa ianao hoe ty zavatra anankiray ty tsy afaka contrôler fa j'ai fait ce que j'ai pu de j'attends fotsiny misy fotoana ianao hoe miandry fotsiny de nefa koa nefany iny attente iny koa des fois c'est frustrant tsapako de nefany ianao manangana projet zany de A de 0 de A à Z hoe ianao rery ianao koa mpianatra avec tes économies avec sans expérience et tout de ianao amin'iny au fil du temps ianao manao an'le projet anao tu perds de vue an'le objectif anao satria il y a tout le temps les idées qui changent l'indécise les peurs de l'inconnu rehetrarehetra ao anatiny ao anestan miova foana koa le izy de nefa zay tena hoe mila garder foana ianao hoe ty ny objectifako fa za efa nisy fotoana efa tena hoe non lava loatra izy zany satria ça fait 9-8 mois teo de nefany zavatra hitako hoe important koa am'le izy hoe za nisy fotoana isaky ny raha miasa mody de hoe inona nefa vitako manao carnet aloha hoe inona nefa vitako hoe efa vitako zao lena ny finantsana efa milamina iny ny any amin'ny DHL efa milamina iny mandeha miditra site web manahoana ny resaka code sy ny rehetrarehetra de isaky ny avy raha miasa zany investir foana de misy fotoana tena tsy matory nuit blanche j'ai fait ça pendant environ 4 jours fanarary et c'est là que je me suis rendu compte oui même si tu as la volonté oui tu as zavatra tsara ianao de vita ianao fa la santé koke ça compte dedans parce que tam'izay tsapako hoe j'ai envie d'avancer fa za marary de tsy afaka miavancer satria l'énergieko tsy tao de nefa fampiankina daholo zany zavatra rehetrarehetra de il faut savoir écouter se balancer ça va rehefa manana an'le hoe balance ianao hoe am'resaka sommeil resaka sakafo de ianao koa mahafantatra hoe eto ny fotoanako ataoko ohatr'izao eto ny fotoanako ataoko ohatr'izao de hitako hoe c'est faisable tsapako am'le fomba fitataranao hoe exactement il y a pas que ny créativité nampidirinao tao anatin'le projet mais ny énergie anao ray manontolo de matetika ny ohatr'izany ça part de loin l'énergie matoa tonga am'izay volonté zay zany c'est parti de quelque chose moa efa nitenenao teo koa hoe ianao tia manjaitra c'est pas nouveau je pense efa ela ianao nanana zay tia fandraisana manana zavatra anankiray indray aty mon dieu il a quelque chose pour moi de resaky mitira matoty itsika manao recherche sérieux fantatra hoe izy io ary je pense je suis surpris où t'as eu ça je pense hoe jouer rôle be tao anatin'ity projet anao ty io olona io ramatoa io mba présenter ho anay hoe c'est ma grand-mère lenarany tantely Marie Elmine tantely bébé anay zay taiza amin'ny bébé anay ny tena marina satria mamanay hoe niasa foana zany izy koa avocate de le mivezivezy foana mandeha faritra eto de zay zany niara-nipetraka tam bebeako de za tena akaiky ny bebeako satria hatramy voateraka mihitsy de fa izy foana zany s'occuper ana hatram'izay de rehefa mialehibe moa zany de misy an'le hoe mbola kely anao de le misy an'le hoe manao sieste de amin'iny mantsy après midi ohatrohatr'ireny mantsy matetika fanjairany bébé nay tam'izany mbola tsy tena hoe antitra be fa mbola hoe ne 70 tany izy mbola fit zany cœur perli mbola matanjaka de za zany tamin'ny Noël nisy fotoana mba tena hoe zaho mba te hanana poupée le saribakoly kely reny de tam'izay mamanay no nanomehana le mamanay tsy teo fa tamin'ny Noël am'izay zany nahazo le cadeau poupée de avy eo am'izay rehefa tonga am'izay isaky ny après midi de le manjaitra bébé anay de le ambinambina le foroforo-damba kely eo zany anaovana akanjony poupée de nanana cousine anankiray zay koa de misy fotoana izy asaiko mahatory any amina foana hoe andao atory any an-trano de manjaitra tsika manjaitra akanjona poupée lasa kilalao fa tsy ihany de manao ceinture de manambomboatra fa tam'izany fahitako an'le akanjon'le saribakoly koa tena hoe tsara
fa raha hoe se réconcilier izy mety je sais pas ka natao tampitiavana le izy de après am'izay nisy fotoana am'izay bebeko efa nitenena hoe manina ozy izy ianao tsy manao akanjo a hoe hoanao am'izay fa tsy hoe ho an'le saribakoly foana zany de nefa za tam'izany je pense efa mba hoe teenager angamba ny tenako anazy hoe eny sy teenager fa ohatrany hoe efa 19 ans teo zany e mbola ça va mbola enfant zany mbola enfant eny mbola enfant zany tam'izany de za tsy mahay an'le akanjo de misy fotoana fotsiny koa le lambalamba ao an-trano reo fa zokinay vavy ny hitako hoe izy elle était passionnée vraiment de la mode satria izy tena tia mamonjy fripy any fianaratsoa mantsy tena hoe friperie zany ohatrany hoe ariary-zato roanjato zokinay aloha tany amin'ny zokinay aloha nahitako an'le resaka hoe manao upcycling voalohany satria zokinay passionné be any resaka tendance sy rehetrarehetra de izy koa manana ny style vestimentaire zay hitako hoe refléter personnalité an'le izy de izy nefany zay tam'izany machine le mbola ahodina tanany tsy am'le pétale ntsony de bebe anay ny manana machine de misy fotoana koa zokinay bebe anay samy manjaitra de zokinay ohatrany hoe manao retayage-na veste fa ohatrany hoe tiany le lamba le hoe le lamba zany ohatry hoe tsara le lokony na le motifany na le anina de izy miteny aleo anamboarako veste sy ty de ohatr'izao de zay zokinay moa zany manana le conflit foana le fampakakanjo taloha de fampiteniteny avereno ohatr'izany zay rehefa manajoko vavy de za nahita hoe manana capacité de tam'izany aloha mbola tsy nahay nanjaitra mbola tsy nanao upcycling tam'izany fa nisy fotoana mijery fripy miaraka amin'ny ankizy kisikisy vavy namana teo ohatra hoe mahita t-shirt ambony akanjo de mahita ambany akanjo anankiray de ohatra hoe tsara ho aty raha tambatra ohatra atao robe ohatra de tam'izay ny akanjony hoe tam'izay tsy mbola nanana hoe andeha anjaitra fa le idée zany hoe ataoko ohatr'izao mapetipety an'ity ana de misy mpanjaitra zay teo akaikinay hoe amin'ny quartier tsy maintsy hoe misy mpanjaitra foana na misy mbotra kiraro mety bebeanareo mihitsy ary fa bebe anay le izy tam'izay fa izy tsy mety nanjaitra tam'izany de nampanjairiko an'le olona teo de avy eo taty arina am'izay tam'mbola kely any tena hoe ohatrany hoe mbola tsy tena nianatra nanjaitra be fa juste hoe le moment partagé avec ma grand-mère hoe routine anay roa mihitsy le hoe isaky ny après midi raha tsy mirandrana de manjaitra de anao amin'io le milalao eny tokotany reny de vao antsy hoe mody de hoe efa mila mipetraka trano am'zay vehivavy sy tokony lava tongotra satria za le partout quartier rehetrarehetra feno anahy daholo hoe milalao manao akiafina manao akenjika de atsony hoe atao mody de mila mipetraka trano satria mamanay rehefa fatany hoe ho tonga mamanay riva de hoe mila mody zany fa tsy mila mandehandeha de efa hoe manjaitra de mandeha loatra zany de nefa nisy fotoana am'izay le izy hoe j'ai perdu de vue le resaka manjaitra à un moment donné de ma vie de nefany misy fotoana indray le izy miverina indray ohatrany hoe c'était toujours ça faisait toujours partie de moi de misy fotoana izy adiniko fa nefa misy fotoana indray izy miapparaître ohatrany hoe manaraka anao foana jusqu'à ce que hoe là tu dis hoe peut-être quelque chose c'est même misy vocation am'le izy na ohatrany na tsy ohatrany hoe zay zany le hoe menara mba hikopa-kelatra aveo de nefany taty Allemagne am'izay nividiny machine coudrako voalohany tam'izay Efesioty de fa elaka zany nanana machine coudre tamin'ny Efesioty nividy an'le machine coudre voalohany de tamin'iny nanomboka nanjaitra an'le roby le tao amin'ny YouTube le nataoko iny c'était ma première robe autant que personne ça manao upcycling fa raha hoe amboatra robe de A à Z le vidéo voalohany le voalohany fa raha hoe vidéo de A à Z c'était la première fois de tao anaty saiko moa zany je voulais rendre hommage à ma grand-mère satria hoe izy koa nampianatra foana de tanao am'izay moa le hoe plus tu grandis de plus anao se rendre compte hoe misy zavatra velany olona ho anao foana ke zany rehefa ils sont plus là de le fahazazahanao le very tsikelikely iny de ohatrany hoe j'ai envie de revivre ça de aleo mba amerina anjaitra de hitako nefa hoe manampy anahy koa le izy satria vu alenao nanontany amin'ny voalohany hoe ohatrany ahoana ny adaptation anao aty tellement je me sentis seule à un moment donné satria anao rehetra mipetraka aty tsisy havanao aty juste hoe misy namana le namana koa nefa tsy hoe andeha hotolominao foana hoe ok on va se voir tout le temps de nefa ça m'a pris ohatrany hoe
na ny embrasser ny solitude koa rehefa nanomboka nanjaitra satria le focus quoi nanana occupation am'izay ao anao anatin'iny et je peux passer des heures là de 5 heures du mat jusqu'à 17 heures ndraindray aradiniko misakafo fa hoe mahay la passion est là passion. tena la passion est là mais c'est vrai c'est bien c'est joli du coup Dia tena hitako hoe namela thérapie cadeau koa izy le izy ohatry ny hoe calme be zany ny cerveau-nao manao anazy ianao dia le fait koa hoe mahatonga ohatry ny hoe mitravaille an'le mindset-nao ihany koa le manjaitra ny itiavako anazy dans le sens hoe manana idée ianao manana imagination anao parce que tout commence par l'imagination une idée quelque part manana imagination ianao tu prends un papier tu l'écris et là tu réfléchis comment je vais faire pour concrétiser ça dia ao anatiny ianao miembrasser les processus dans le sens hoe choix de tissu manapaka m'assembler an'le izy manjaitra dia à la fin rehefa hitanao amin'izay hoe ti les robots dessinés quoi dia là je peux l'enfiler là l'emporter ça donne une sensation de satisfaction de je sais pas comment d'accomplissement oui et ça c'est la plus raha ohatra ka manana zavatra tenenina antisipa kely ty ianao raha tsy mirandrana ozy izy ianao dia manjaitra du coup nirandrana ianao andriamanitra je suis choquée mbola any ve ly sary ty mbola iny izy iny zao izana amina ve tena tsy niovindrio anao tena to dia fantatra hoe mbola misy sarankiafy anao fa tsy voatireko le izy ampisehoko andrio hors caméra fa saika nitireko koa zay sary zay ampisehoko andrio koa ny hors caméra ça c'est ma petite tête raha ohatra ka manana hafatra ndry alohan'ny isarahantsika eto hafatra ho an'io sipa-kely io zay sûrement mbola manana nofinofo manana problème manokana izy amin'io andro io fa manana nofinofony ohatra andry koa izy amin'izao zay l'air de rien tsinona anatina période-na accomplissement koa ndry amin'izao misy zavatra amin'ny fiainandry na accomplissé ndry manana misy projet nomandry manana anarana amin'izao dia raha manana hafatra ho an'io sipa-kely io ndry dia inona no tenenindry De elle, je vais lui dire que je suis fière d'elle. Satria sy efa zavatra ngeza be zany hoe manangana zavatra anankiray hoe amin'ny herin'ny tenanao manokana de je lui dirais hoe mety hoe manana doute ndraindray izy mety hoe mbola elle est pas encore sûre de ce qu'elle veut fa je lui dirais de continuer d'y croire dans le sens où si opportunité rehetrarehetra tsy afaka nomeny ray aman-dreny ko anazy en fait je peux la créer moi-même sans attendre hoe tsy maintsy hoe tu viens d'une famille modeste ohatra de tu peux pas faire grande chose mais ça définit pas en fait hoe ina zavatra afaka ataonao na ina zavatra tsy vitanao mais je suis très fière aloha parce que cette fille elle a du mal à avoir confiance en elle de si elle me voit là maintenant tellement je vais la câliner mais grave elle sera fière sady sûrement gym mahafantatra bebe kokoa anazy izy zao tsy mahafantatra ndry fa gym mahafantatra hoe nanahoana ny zavatra niainany sy mbola iaina j'arrive pas à croire qu'il y a encore cette photo dia tanatin'izay afatra io lianja zay koa namaranantsika ny interview merci beaucoup tamin'ny nanaiky nandehandeha niaraka tamiko nanaiky naka journée anankiray hoe hiaraka andehandeha hiresaka mombanao saotranao tamin'ny partagenao be da be sûrement misy olona intéressé amin'le izy sûrement misy olona afaka mianatra amin'le izy fa ho ana manokana zany intéressé tamin'le izy dia zay ny inviteko anao pour savoir le izy dia ho zaraintsika ao amin'ny olona koa le izy dia ho anareo rehetra koa misaotra anareo nanaraka ny havatra tiako tenena fotsiny angamba nefa nteneniko ala angamba zany tsy haiko fa tsika autant que hoe tanora malagasy tsika ohatrany hoe mirenferme foana hoe tsy manana opportunité tsika manao zavatra dia za tena mahita hoe manana talenta ny tanora malagasy peu importe les domaines misy anao na resaka mozika anao na resaka inona ianao fa tout ce que je veux dire hoe rehefa tsy misy micréer opportunité anao dia atao very le izy parce que tsy maintsy mahita foana ianao rehefa misy volonté hoe tanao zavatra anankiray dans le sens où pour moi zany croire en soi c'est ça tu te permets à toi-même de vivre
ce rêve qui est en toi depuis ary fantatro le izy hoe rehefa betsaka ao anatinao le izy na miverina matetitetika foana dia il faut que tu sois à l'écoute mety hoe circonstance tsy mitovy a mais dans le sens hoe matoky ny tenanao zany ianao ohatrany hoe miinvestir ianao ao anatin'ny tenanao a hoe tu investis ton argent ton temps ny fahaizanao a ny amin'ny tenanao manokana mba ahafahanao mametraka ny tenanao amin'ny toerana tsy nateo ianao taloha tsy haiko na mazava hoe zany tena azoko zaho mitoka mazava dia zany zany ianao natao hoe croire en soi satria direka hoe mila matoky tenitsika satria zao manana potentiel le izy dia tokony exploitena satria rehefa tsy exploitena le izy dia lasa very fotsiny tsy hita fotsy hitany olona fa atao foana na misy mahita na tsisy mahita voilà c'est vrai na marina na mety na tsy mety en fait tsy mety atao foana fa anatin'ny erreur zay who cares sa anatin'ny erreur koa ny anangarantsika zavatra rehetrarehetra d'ailleurs zay koa ny angatahako aminareo a zay concept vaovao iny a noentina ho anareo a voalohany inviteako namako a Julianja faly be anandray anazy teto dia raha ohatra ka misy raha ohatra ka manana commentaire nareo fanontaniana ho an'ny Julianja fanontaniana ho ana concept idéana invité vaovao a na idéana tsarana kokoa an'le concept dia manasa anareo a i-commenty azadino milike ny vidéo a dia mipartage a dia amin'ny manaraka indray tsika ameona bye bye